Miarahabanao indray izay manaraka an'izao fizarana atao eto amin'ny mampahery mizara izao. Androany dia mbola hanohy ny resaka mikasika ny faminaniana, mikasika ny andro farany isika. Ireo faminaniana sy ireo famantarana izay nomen'Andriamanitra ny mpaminanina, izay efa maro be ny tanteraka. Ary amin'izao fotoana izao, nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay, ataontsika hoe teo amin'ny 10 taona teo, dia tena nihazakazaka ny fahataterahan'ny faminaniana maro mikasika ny andro farany manambara ny fiavian'i Jesosy Kristy. Androany isika dia hiresaka manokana ny amin'ny zavatra mitranga ao Israely ankehitriny, dia ny ady izay atrehan'i Israely izany. Rehefa manaraka vaovao isika dia fantatsika hoe ao anaty ady Israely, ny antony dia noho fanafiana tampoka izay nataon'ireo fahavalony tamin'ny 7 oktobra 2020 izany. Rehefa nanafika ny firenena Israely ireo tanàna izay eny amin'ny sistany na ny frontière moa izany ilazana azy, reto fahavalon'ny Israely reto, dia sady norobainy ny tanàna, nodorany ny tanàna, ny tranon'olona nodorany, norobainy, novonoiny ny olona, tsy nifidy mihitsy na zazakely na vehivavy na antitra na tanora, fa dia novonoiny izy ireo izay sendra azy, ary nisy ireo izay amanjatonjatony ireo olona izay nentiny ho babo, amanarivony ny olona matiny ary amanjatonjatony ny olona izay nentiny ho babo. Mandrakisika amin'ny teny izao moa dia mbola misy amanjatony ny babo izay tsy mety havotsitry reto fahavalon'ny Israely reto. Izay ny antony nahatonga ny Israeliana namaly, satria ao Gaza izany reto fahavalon'ny Israeliana izay nanafika tampoka reto, dia namaly izy ireo. Dia rehefa mijery isika amin'ny fahitalavitra na amin'ny interneto, dia hitantsika fa potika ny tanànan'i Gaza, tena potika tanteraka. Manome tsinany Israely daholo ny firenena rehetra, tsisy izay tsy mitsangana. Tena mirongatra be izao ny fankahalana an'izany jiosy izany maneran-tany. Fa izaho te hiteny, raha mino an'Andriamanitra ianao, ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Israely, Andriamanitra Jakoba, Elohim Adonai, izany hoe mino an'i Jesosy Kristy tsika, izay ilay efa niteneniko hoe tombony ho antsika izay finoantsika an'i Jesosy Kristy izay, raha mihoatra amin'ireo jiosy ireo, dia fantaro tsara fa ampahana faminaniana mikasika ny andro farany io tanteraka ao Gaza io. Hojerentsika anie ao amin'ny Amosa 1:9 sy 7 ho vakiako. Izao no lazain'i Jehovah noho ny fahotana telo ny Gaza, eny 4 aza, dia tsy avelako izy satria lasa nobabo avokoa ny olona atolony ho an'i Edoma, fa hanaterako afo ny mandany Gaza ka handevona ny tranobeny izany. Dia izany tokoa ny zavatra mitranga rehefa mijery an'i Gaza tsika, rava ny tanàna, potika, rotiky ny afo noho ny famalian'ny Israeliana, ny daroka bomba ataon'ny Israeliana amin'ny Gaza. Ao amin'ny bokin'i Zefania ihany koa, Zefania 2:2, ny 4, dia izao no voalaza hoe hafoy Gaza ary ho lao Askelona, ho roahiny mitatao vovonana Asdoda ary ho fongorana Ekrona. Manambara ny faharavan'i Gaza izany, izay tanteraka eo ambany masontsika, satria tena potika ny tanànan'i Gaza, potika tena hoe tsy misy ho raisiny, tanteraka ny teny izay nampilazan'Andriamanitra ny Amosa sy Zefania. Ny faminaniana sy famantarana lehibe ihany koa fa tena ao anatin'ny andro farany isika ary tena manakaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy, dia ny faminaniana ny amin'ny hitsanganan'ny tempoly fahatelo. Amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao dia tsy manana tempoly ny jiosy. Ny tempoly faharoa
dia rava tamin'ny taona manodidina ny 70, marimarina kokoa dia tamin'ny taona 80, rehefa nitafian'ny Romanina, ny maramila Romanina Jerosalema, dia rava nidoran'izy ireo ny tempoly faharoa. Nanomboka teo mandrakity ny androany tsy nanana tempoly intsony ny jiosy. Fa minaniana tanteraka ny faharavan'io tempoly faharoa io, satria Jesosy Kristy rehefa tonga tety ambonin'ny tany dia tena nilaza fa ho rava ny tempoly faharoa izay hitan'i Jesosy Kristy tamin'i Jesosy Kristy tety an-tany io zany. Ankehitriny dia miomana ny jiosy satria miandry izy ireo ny fiavian'ny Mesia. Mazava ho azy ny Mesia izay andrasan'ny jiosy dia Mesia hafa mihitsy, satria izy ireo dia mandà tsy manaiky hoe Jesosy no Mesia fa miandry Mesia hafa izy ary rehefa maheno an'ireo mpitarika fivavahana jiosy ankehitriny miresaka manao fampianarana dia miresaka avokoa izy ireo fa izao fotoana misy antsika izao ny fotoana hiavian'ny Mesia izay andrasan'izy ireo. Ny Mesia izay andrasan'izy ireo mazava ho azy dia ny Antikristy. Izany koa dia tsy hoe akory fanosorapotaka ny jiosy fa zavatra voalaza mazava ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany dia noho ny fiandrasana an'izay Mesia ho avy izay dia efa aman-taonany maro no efa niomana, efa 30 taonany maro nanomboka niomana izy ireo nandrafitra an'ireo fanaka rehetra ilaina ao anaty tempoly tahaka izay natao tamin'ny tempoly voalohany sy ny tempoly faharoa. Amin'izao tsika miresaka izao 3 taona teo eo izay dia efa vita tanteraka avokoa ny fanaka rehetra, tsy misy izay tsy vita amin'izany tempoly fahatelo izany hatramin'ny mpisorona aza. Raha ataontsika hoe 10 taona lasa amin'izao itenenantsika izao dia mbola tsy nanana mpisorona, tsy nahita tsy hitan'ny jiosy izany ny taranaka mpisorona izay mety hoe mandehandeha any anatin'ny jiosy izay miparitaka erak'izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa misy aman-jato ireo mpisorona izay efa ampianarina sy omanina fa hiverina hanao ny asa fisoronana ao amin'izany tempoly fahatelo izay ho atsangana tsy ho ela intsony izany. Nanangana trano izy ireo hitehirizana an'ireo fanaka rehetra izay efa vita ho apetraka ao anatin'ny tempoly fahatelo, ary amin'izao fotoana izay iresahantsika izao dia tena efa miandry zareo ny jiosy izany no tiako tenena amin'ireo ry zareo miandry izy ireo ny amin'ny hananganana an'izany tempoly fahatelo izany. Efa vonona ny zavatra rehetra ary io resaka fananganana ny tempoly fahatelo io mihitsy no antony nahatonga ny olana ankehitriny, satria rehefa nanontaniana ny ireo fahavalon'i Israely, nilaza pahabe maso izy ireo tamin'ny fahitalavitra sy tamin'ny haino aman-jery izany dia nilaza izy ireo fa ny antony hananganana ny tempoly fahatelo no nahatonga azy ireo nanao an'iny fanafiana tampoka iny, satria ny fahavalon'i Israely dia mieritreritra fa rehefa ho atsangana ny tempoly fahatelo dia horavana ireo fotodrafitrasa lehibe izay nataon'ny finoana silamo izany eo amin'ny kianjan'ny tempoly. Misy an'io trano boribory be eo amin'ny kianjan'ny tempoly io dia misy ihany koa ny trano fivavahan'izy ireo. Dia mandeha izany ny resaka hoe horavana ireo zavatra ireo satria ho atsangana eo ny tempoly fahatelo efa vita daholo ny fiomanana rehetra ny amin'izany tempoly fahatelo izany dia ny tena anisan'ny tena atao hoe naharomotra an'ireo fahavalon'i Israely ka nanao an'iny fanafiana tapoka tamin'ny 7 oktobra iny koa dia ny fahatongavan'ireo zanak'omby vavy 5 avy any Texas tonga tao a Jerosalema tamin'ny taona lasa teo izany, tamin'ny faraparan'ny taona 1324 iny. Ireo zanak'omby vavy 5 ireo
na Genisy Rosy moa filaza azy amin'ny teny vahiny, dia natao hosorona izay fanadiovana ny vahoakany Israely, fanadiovana ny jiosy izany mba hahafahan'izy ireo indray manao ny fanompoam-pivavahana amin'Andriamanitra ao amin'ny tempoly. Hitanareo amin'izany, ao amin'ny tempoly, ny tempoly izay mbola tsy misy fa efa tena manomana mihitsy ry zareo fa hisy io tempoly io, dia efa tonga izany reto zanak'omby vavy 5 reto hojeren'izy ireo hoe afaka atao sorona ve, satria misy fombafomba tsy maintsy atao hijerena, satria tokony hoe zanak'omby vavy tsy misy kilema mihitsy izany no atao an'ilay sorona fanadiovana ny vahoaka Israely mba ahafahan'izy ireo manao ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny tempoly fahatelo izay ho atsangana tsy ho ela. Ny antony fahatongavan'ireto zanak'omby vavy reto ary indrindra alohan'ny hananganana ny tempoly fahatelo dia tena ilaina no manao an'ity fanatitra zanak'omby vavy mena ity, izay moa izany ilay Genisy Rosy, mba ho fanadiovana purification ho an'izy ireo, ahafahan'izy ireo manao ny fanompoam-pivavahana ary ho an'ny mpisorona manao ny asa fisoronana ao amin'ny tempoly. Fantatry ny fahavalon'ny Israely tsara ny antony fahatongavan'ireto zanak'omby vavy mena avy any Texas reto, ary izay no nahatonga azy ireo hanafika any Israely mba tsy hahatanteraka an'izany fikasana izany dia tena mahavariana mihitsy hoe ny fahavalon'ny Israely tsy mitovy amin'ny Andriamanitra izay ivavahan'ny Israely, ny Andriamanitra ivavahan'izy ireo tsy ny Andriamanitra izay ivavahan'ny Israely, Andriamanitra ivavahan'izy ireo, izany hoe tsy ny Andriamanitra Abraham, tsy ny Andriamanitra Isaka, tsy ny Andriamanitra Jakoba, ilay antsoina hoe Elohim Adonai. Ary raha lazaina amin'ny fomba hafa dia tsy mino an'i Jesosy Kristy koa ireo fahavalon'ny Israely ireo, fa kosa mahafantatra tsara ny zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny andro farany izy ireo, ary tena manaraka akaiky an'izany mihitsy. Izany hoe hoy aho teo hoe tsy mino izy ireo, nefa rehefa mijery ny fihetsik'izy ireo dia tahaka ny mino ny faminaniana izay ambaran'Andriamanitra. Fantatr'izy ireo fa ny Andriamanitra Israely dia c'est un Dieu redoutable. Miala tsiny amin'ilay teny vahiny fa tsy haiko ny teny amandika azy amin'ny fiteny malagasy, dia matahotra izy ireo fa ho tanteraka daholo ny faminaniana mikasika ny andro farany, hitsangana ny tempoly fahatelo, dia matahotra izy ireo hoe rehefa hitsangana izany ny tempoly fahatelo dia ho arodana ireo foto-drafitrasa izay nataon'izy ireo eo amin'ny kianjan'ny tempoly, satria rehefa mijery ny sary ny kianjan'ny tempoly dia eo avaratrilay Dôme du Rocher io, Dôme du Rocher ilay trano boribory be iny, eo avaratra iny misy kianja malalaka, dia tena efa voalaza sy voamary ny mpahay tantara ny Israely, mpahay tantaran'ny Jiosy sy ireo mpitondra fivavahana fa teo mihitsy no nisy ny tempoly voalohany sy tempoly faharoa, ka dia eo ihany no atsangana ny tempoly fahatelo izany. Dia noho izay antony izay izany ny antony ady ankehitriny izany rehetrarehetra izany anefa dia tsy mandehandeha ho azy fa faminaniana tanteraka. Faminaniana tanteraka satria Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 4:20, efa hitantsika foana izay Matthieu 4:20 izay, 4:20 dia niteny Jesosy, izao ny zavatra nambarany: Matthieu 4:20. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavitavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany. Dia vakiantsika ny ao amin'ny Daniela io tenenin' Jesosy io mihitsiny
Inona ny zavatra nambaran'i Daniel? Daniela 7 dia ny 112. Eny, nialehibe izy ka niady tamin'ny komandin'ireo marobe ary nisorona taminy ny fanatitra isan'andro ary ny fitoerana masina noravana. Ny fitoerana masina noravana. Ny tempolo fahatelo resahana eto dia hijerevantsika ihany koa ny amin'ny bokin'ny Apokalipsia. Bokin'ny Apokalipsia 1:12 dia ny 2. Fa ny kianja eo ivelan'ny tempoly dia avelao ihany, fa azambara efesina, fa nomena ny jentilisy izany ka anitsaka ny tanàna masina 12 volana izy. Ho hazavaintsika misimisy io rehefa miditra any amin'ny Apokalipsia tsika, fa ny zavatra tiantsika ho hazavaina zao zany dia ilay hoe ny fisian'io tempoly io tempoly fahatelo io dia faminaniana, ary araka ny ambarako teo dia efa miomana mafiny amin'izany ny jiosy, efa voaomana ny zavatra rehetra, miandry ny taopy fotsiny izany hananganana ny tempoly io ny jiosy ankehitriny. Faminaniana goavana be ary famantarana goavana be ny fitsanganan'io tempoly io. Ireo mpitondra fivavahana jiosy ireo rehefa anontaniana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia fananganana ny tempoly fahatelo tsy ho toy ny fananganana ny tempoly faharoa sy voaloha, fa tena araka ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao moa, ary ny jiosy dia tena anisan'ny maranitra mihitsy amin'ny resaka teknôlôjia, dia hoenim-bolana eo raha ela indrindra ny fananganana ny tempoly fahatelo. Fa ny fananganana ny tempoly fahatelo dia tena famantarana lehibe fa tena efa eo ambaravarana Jesosy, efa akaiky Jesosy Kristy, satria miteraka ny fahatanterahany faminaniana hafa izany fanamboarana ny tempoly fahatelo izany. Fanamboarana ny tempoly fahatelo, rehefa mitsangana ny tempoly fahatelo dia midika izany fa efa eo ilay antsointsika hoe antikristy, satria misy ifandraisany betsaka amin'ny zavatra izay ho ataony antikristy ny fitsanganan'ity tempoly fahatelo ity, araka ilay nambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 4:20 teo. Verenantsika kely ilay Matthieu 4:20 teo. Ny 5:10. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany. Io fahavetavetana tenen'i Jesosy Kristy io dia ampitsahatra ny sorona izay ho ataon'ny jiosy, satria iverina daholo ny fomba fanaon'ny jiosy taloha, manatitra sorona mamono biby, manatitra sorona ho an'Andriamanitra ny mpisorona. Dia amin'ny ilay fitotoana izay nazavaiko tany aloha tany, ho anao izay tsy naharaka dia manasa anao hiverina hijery ireo vidéo teo aloha, nanazava an'ilay fitotoana na antsointsika hoe grande tribulation. Izara roa mantsy ny fitotoana iny, ny 3 taona sy tapany voaloha dia mbola tsy tena hiseho amin'ny endriny maha antikristy azy ilay antikristy, fa amin'ny 3 taona sy tapany faharoa, mizara roa izany ilay fitotoana, 3 taona sy tapany, 3 taona sy tapany, dia ilay amin'ilay 3 taona sy tapany amin'ilay faharoa, izay ny ilay antikristy vao tena hiseho amin'ny maha antikristy azy, satria tia tenen'i Jesosy Kristy ny zavatra ho ataony, hiditra ao amin'ny tempoly izy ary hiteny amin'ny jiosy hoe manomboka izao nareo dia tsy mahazo manao fanatitra intsony fa izaho no Andriamanitra. Izay ilay tenen'i Jesosy Kristy eto hoe fahavetavetana izay ho ataon'ny antikristy. Ny fahatanteran'izany zavatra izany dia famantarana lehibe fa tena ho avy Jesosy Kristy ary tena tonga amin'ny andro farany isika. Izay ary fa dia ho ajanoko eto indray aloha ny fizarana androany, satria efa mihoatra be ny fotoana. Amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola ho tohizantsika ihany. Rahasoa dia samy hitahian'Andriamanitra.